Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Manahoana dahonareo tonga soa tamin'ny podcast ny vazaha miteny gasy podcast anay mitsama izay hiasina miaraka amin'ny Ratina. De zay koa moa zany tena faly be androany a manolotra an'ity podcast ho anareo androany de miaraka amintsika zany androany Tsiory Tiakaly de manasa ny Tiakaly Tsiory zany manao présentation kely aloha momba ny Tiakaly. Ok, salama daholo Tsiory Tiakaly araka ny lazaina teo faly be vahiny atao amin'ny podcast ny vazaha miteny gasy misaotra tiana sy asina nandray anahy. Tiakaly alak'izay ny anarana lazainy izay miresaka kaly mazava ho azy de toerana page anankiray karakaraiko fizarana ny toeram-pisakafoanana izay mahafinaritra anahy eto an-tanahy principalement le izy de rehefa mandeha vacances kely koa moa zany tezaraina koa izay misy afany tsy mifidifidy toerana izy io fa ninona tonga dia vao misy idiran-kaly tonga dia atsofotsika tao daholo. Voilà aloha en gros. Valy mahafantatra zany valy mandray an'lahy tsy Tiakaly moa zany anaram-pianakaviana an'lahy Tsiory Tiakaly tena ny tena anarako Joary Tsiory Rakotondrainy Tomao fa lavalava de aleo Tsiory koa fiantsoana andefazo le sary le karapanondro lesy fa ohatrany tsy mino za ohatrany tsy matoky an'lahy za Tsiory Tiakaly no tena mety amin'lahy manaraka ny karapanondro. Alefa tsy karapanondro misoratra iasina fa tsy mino an'izany zay aloha efa mafana sady le Tiakaly marina zany ity podcast ity moa zany ataonay mitsama sponsorisé par Tap Send efa mety efa henareo le anarana hoe Tap Send vahiny antika zany ozy izy hoe mitapitapy ve antika zany tsy mitapitapy fa fandefasana vola makany Madagasikara tsisy frais d'envoi zay le tena mampiray an'le izy izao aloha tsy de mandefa vola makany a Madagasikara matetika fa ohatra malinina be zany raha asana le misy code promo io ina moa lay code promo teo raha izy hiasina code promo zany milay be soratra tsara azo atao an'le M apostrophe iny va tonga de milay be tambatra daholo iny le code promo azahoana 0 iny zany le momba ny Tap Send ho an'ny mpandefa voalohany ao ray roa sam'izay zany ry Tsiory tonga de teneny fotsiny hoe avy aiza ianao petraka aiza ianao ina ny adresinao am'izay afaka tonga mamangy an'lahy rehefa avy eo mazava daholo zany fa eny tsy hoe daholo fa tantaranao zany somary tantarainy ok Tsiory araka ny teneniko teo avy eto Madagasikara Antananarivo vao nahazo 3 taona tsika vao tamin'ny herinandro tamin'ny larobia fa antitra kely fa aza jerijerena ny tarehany fa misy taona de raha mikasika ny parcours ngamba anankiray aloha ny ataony amin'izao fotoana izao tonga dia misy fanontaniana iray valiko satria misy manontany hoe Tiakaly ve ny asako tsy Tiakaly ny asako aloha zareo fa manana asa resaka responsable bien-être moa zany tsy haiko ny fandikana azy amin'ny teny gasy fa zay no ataoko sy community manager amina orinasa anankiray zay no ataoko à mi-temps de la moitié du temps indray mikarakara ny Tiakaly izay hitantsika satria mandany fotoana ihany ito zavatra anankiray ito fa de zay aloha ny tena mandany ny androko dans la semaine de 3 taona teo zay no nikarakaraiko ny pejy de tao anatin'izay fotoana izay tsika amin'izao fotoana izao à peu près 24 500 followers sur Facebook raha vadiko teny gasy zay 570 sy 4 alina de Instagram koa tsika eo amin'ny 7 eo de TikTok voaingana 500 sy 3 à peu près vao natomboka voaingana zao ao amin'ny pejy ny Tiakaly amin'izao fotoana izao de tsy haiko inona koa no sao dia misy fanontaniana kokoa aloha ahafahana miaiguiller kely an'le izy mba tsy ho sao dia miparitaka be eto arabaina aloha nahazo 3 taona fa tsika zany
mitovitovy taona zany. Mitovy taona mihitsy zany. Ah, Niara-taona. ay, mahafinaritra tsika reto. 93. Ay, zay zany 92 fa Ay, le andro mbola tsy efa tonga antitra dia zany. samy telopolo zany. Ia. Antitra Ay. be zay mitsamo. Andray 31 zany e. Andray 31 am'ty. Dia ny fanontaniana voalohany zany angambany raha miditra amin'ilay hoe sakafo, inona zany no mahatonga anao tia sakafo? Mazava ho azy zany ilay olona zany tia sakafo, fa ianao ohatrany hoe tena prénom-nao zany Tiakaly, ohatrany hoe mba tiakaly kokoa angambany par rapport an'ilay olon-tsotra, dia inona zany nahatonga anao tena hoe tia sakafo be? Ok. Le izy moa zany araky ny tenena teo aloha ny ankabeazan'ny olona tia sakafo e. Tsy tena hoe zay hoe original be zay fa le justement le partie le nahatonga nanamorona pejy tam'le izy mahatonga an'le izy mi-occuper toerana lehibe amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao angamba no hoe inona no nahatonga an'izay. Rehefa diniako ohatry ny hoe zavatra anankitelo aloha angamba le izy voalohany indrindra hatramin'izay aloha tany an-tokantranonay misy sakafo tsara foana satria mamanay mahay manao sakafo. Donc zay efa nintéressé anahy hatramin'ny voalohany misy an'iny aspect familial iny dia fahandroan'izay koa nisy fotoana koa izaho tamin'ny mbola tanora mpanao pâtisserie izaho ihany koa donc nisy an'iny aspect manao iny ihany koa dia rehefa taria aoriana amin'izay koa indray rehefa lehibehibe dia mivoaboaka mandeha resto sy ny tariny dia matetika izaho no nanontanian'ny olona hoe aiza no misy an'izao dia teo dia ohatran'ny tonga amin'izay ny hevitra hoe vu que betsaka ny manontany sy ohatran'ny mba afa-po ihany amin'ny toerana andresahako maninona ilay izy raha moronana pejy. Dia tamin'izay fotoana izay amin'izay no tonga ilay tapa-kevitra, ilay décision hoe fanapa-kevitra hoe tena angamba moronana pejy ity zavatra ity dia ohatrohatr'izay à peu près ilay izy tamin'izay fotoana izay. Tiako marihana kely Zany fotsiny lesy. ihany hoe izy io moa zany saotra tiako marihana kely fotsiny hoe izy io zany ohatran'ny hoe le hevitra zany ao an-doha efa elaela andro zay hoe indao hanao pejy, indao hanao zavatra ohatr'izay fa ohatran'ny hoe tsy atao ilay izy indraindray fa ohatran'ny hoe mitaditady raison io fotsiny hoe tsy handeha, tsy manam-potoana, tsy m'intéressé an'ny olona sy ny tariny fa nisy zavatra nitranga fotsiny tamin'ny fiainako ohatran'ny hoe nisy zavatra nandrazako be tsy nitranga dia finalement hoy bon tsisy dikany intsony ohatran'ny hoe mbola mamorona excuse amin'izao fotoana izao fa aleo atao fotsiny ilay izy dia izy teo izay mitranga dia izay fotsiny ilay izy ohatran'ny hoe nisy Sao de déclic sipa kely. zany le nandasina fa tsy nitranga. Tsy sipa ilay izy fa expatriation. Tsika handehandeha kely tsika mba mijerijery any aminareo any mba miovaova rivotra. Ohatra miandry vehivavy ihany zany e. Tovitovy ihany mantsy. Tonga le vehivavy ve sa tsy tonga? Tonga le vehivavy ve sa tsy tonga? Tsy tonga ilay vehivavy tamin'izay dia Tonga le vehivavy tamin'izany. Marina zany lesy mahafinaritra be le hoe avy amin'ny maman'lahy zany le hoe fitiavanao an'le sakafo fa fanontaniana fotsiny sura ve lahy hoe tena mahay mahandro ny maman'lahy sa hoe maman'lahy izy dia tsy maintsy tiana satria io ihany ambony latabatra. Zay e. Ka ilay ty enjany izay fanontaniana izay. Non, tena sura fa mahay izy ka satria na amin'izao na mbola mivelona mihinana any aminazy na pizza fotsiny aza mbola mandresy lavitra amin'ny pizza hafa efa fihinako any ivelany any tsy tony anarana moa zany fa non mbola grand Sao izy. de gastro anatin'io. Za tsy tony anarana. Laingaka zany e. Mahafinaritra donc zany izy manao sakafo vazaha koa izy fa tsy vary sy laoka fotsiny zany hoe mahay karazana maro zany izy. Surtout vazaha d'ailleurs no tena hainy. Zay aloha mampiomehy anazy hoe vazaha no tena hainy fa vao sakafo gasy izy tsy dia mahavoa loatra satria izy tsy dia tia ilay manisy menaka dia vao tsy dia misy menaka nefa io sakafo gasy io ohatra hoe ravitoto tsy ampy menaka tsy dia mivoaka loatra ny tsirony dia mihomehimehy kely zay rehefa vao sakafo gasy ny ataony fa sakafo vazaha izy manao mahay be. Sady raha misakafo gasy ny menaka tena mandeha be, zay ato an-trano mandany tsy haiko menaka ohatran'izao tsy haiko isan-kerinandro tsy haiko. Mandeha ilaina mihitsy io menaka io amin'ny sakafo gasy dia ohatrohatr'izay nahatonga an'izay. Za moa zany tsy mahay mandro sakafo gasy mihitsy. Tonga dia teneniko teny izao. Lasa mitovy amin'ny mamanao zany. Manao sakafo vazaha foana koa zany.
Fa le fahaizanay mifanalavitra be, tsisy idirany mihitsy satria izy mahay za eto. Ialahy zany tena fahaizany lahy zany le mikaly an'le kaly fa tsy le manao an'le kaly. Azo lazaina plutôt zay. Zay zany le fanontaniana Fa manaraka koa e. Le izy hitako rehefa amin'ny pejinao mantsy le tia kaly. Be dia be zavatra hohaninao, na io gâteau, na io pizza, na io cheeseburger, na io frity misy frômazy, na io milkshake. Dia le calorie amin'izany zao mba tiako anontaniana hoe makaiza atao sa hoe mihazakazaka 10 kilomètres ialahy vao mihinana frity misy frômazy sy gâteau e. Tsara izay fanontaniana izay. Tiako marihana aloha zany hoe tena taloha satria zany misy le olona le misakafo dia tsy mahay matavy fa tsy tafiditra ao anatin'izay kategoriana azaholy izay mihitsy. Vao mikaly be eo ka manao foana be eo dia tonga dia mahay matavy, tonga dia lasa be takolaka be. Fa ny anahy zany nataoko sy hitako mety amin'ny toe-batako manao jeûne intermittent. Dia ny dikan'izay zany hoe misy fotoana zany dans la journée ny anahy mandritra ny adiny valo any no misakafo. Io zany anahy amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 alina eo. Dia en dehors an'izay tsy misakafo. Zay zany le principe. Dia efa 3 taona zay zao non 2 ans angamba zay nanaovako an'izay zavatra izay. Dia hitako hoe mety le izy tsy mihena moa zany fa en tout cas aloha tsy dia mahazo poids loatra intsony amin'izao fotoana izao. Dia ny fanindroany indrindra manao sport matetika be. Manao basket in-telo isan-kerinandro eo farafahakeliny ary tena mazoto be mihitsy manao basket. Dia fahatelony farany misotro rano matetika koa. Dia tout ce qui est izay rano gazeux na ranomamy ireny matetika tsy dia maka loatra an'ireny fa rano surtout. Dia ireo zavatra anankitelo ireo no hitako nety taminahy mahatonga anahy afaka mihinan-kinana kaly ihany nefa tsy mbola mivadika ballon aloha amin'izao fotoana izao. Sûr. Lailay zany. Miezaka. Fa ouais. Fa nisy fotoana aloha tena natavy dia natavy. Izany ary talohan'ny izaho nanomboka an'ilay pejy. Izay no tena nampiomehy anahy. Hoe talohan'izaho nanomboka an'ilay pejy tena nisy fotoana telo amby 80 kilao dia nanomboka an'io pejy io dia nanomboka nihena. Izay no tena nahavariana. Intéressant be zany. Zany hoe vao nanomboka zany filmena ny ataon'ny lahy dia efa tsy hoe filmena fa tiako tenena zany alaina sara zany le kaly partagena amin'ny compte sy ny sisa dia teo zany dia tsy naka-poids intsony alahy. Précision ihany koa tena ilaina ihany hoe tamin'ny fotoana io période ny confinement tamin'ny nanomboka dia tamin'izay fotoana izay moa zany ny olona samy mikarokaroka zavatra atao teo tsy haiko izay nataonareo nenareo. Ny sasany ohatra hoe manao mofo, tsy haiko ny sasany. Ny anahy tamin'izay fotoana izay nanomboka fitness. Dia izay koa nisy programme fitness narahako izay tao an-trano ihany. Dia izay no nahatonga niveriko tamin'izay fotoana izay en même temps que nanisy an'izao rehetrarehetra izao. Important ihany izay zavatra izay. Milay zany e. Milay be zany. Dia raha izaho zao mijery ny pejinao ilay ao amin'ny Instagram zany jereko tena gaga mihitsy aiza ary ny ahitana an'reto restaurant ohatrany be karazany reto ohatrany hoe mahafinaritra be ilay sakafo hitanao. Izaho zany nisy fotoana nipetraka tany Antananarivo tsy haiko izaho fotsiny ve zany tsy nitady tsara sa maninona. Izaho mankany amin'ny hôtely foana vary sy laoka nefa mijery an'ilay Instagram tena mahafinaritra be ny karazany sakafo hitanao any. Dia ilay fanontaniana manaraka an'izay angambany hoe kaly tianao indrindra zao inona zao no tena sakafo zany tena tiany tia-kaly indrindra. Tia-kaly zany en vrai tsy dia tena sarotiny loatra e. Tiako tenena hoe sakafo gasy aloha zany tena tiako be mihitsy. Tsaramaso ny anankiray tena hoe laoka gasy anisan'ny mampitapy anahy. Tsaramaso sy henan-kisoa izy io na hen'omby na saosisy ireo. Fa mampihomehy après raha vao voanjobory dia tonga dia tsy dia tiako loatra indray vao mivadika voanjobory fa tsaramaso ihany. Kabaro koa bafobafo. Tsaramaso ihany tsika. Tia tsaramaso. Tsy haiko nenareo roalahy ireo zao izy amin'izay satria matetika ny olona en plus misafidifidy amin'ireny dia tsy haiko nenareo misy roalahy zao izy amin'izay no mandresy lahatra anareo. Inona ny tiana?
Ny anahy zany aty zay zany mipetraka aty États-Unis dia vadiko zany izy gasy dia izy miezaka mahandro sakafo gasy matetika. Donc ilay sakafo gasy zany tena tiako. Fa ny sakafo gasy ataony aty no tena tiako totokena sy anana. Misy karazany anana aty zany mba azo hiaviana ohatra ny any Madagasikara. Ny aty ilay anana tsy be karazany ohatran'ilay any, fa misy hitanay metimety nefa ilay totokena sy anana zany ataony tsara be. Dia izaho koa manamboatra sakay gasy. Izaho manamboatra sakafo gasy matetika dia ataoko miaraka amin'ilay izy. Sakay pilo kely sa tsy lany 5 lahy sa Ilay izy aloha arakaraka, misy fotoana ilay izy masika be mihitsy, misy fotoana ilay izy masika fa tsy hoe masika be, fa ilay ao amin'izao tena tsy lany folo lahy angamba ilay izy tena lasa masika be, tsy haiko manino. Enjany izany. fa mahatsara an'io ela be io vao lany. Zay mahatsara an'io satria manampy kely fotsiny dia efa afangaro amin'ny vary dia tonga dia milay. Fa raha vao ilay tsy dia masika reny dia ohatrany hoe lasa ohatrany hoe sauce pesto indray ilay izy, tsy maintsy rajotena be ilay izy vao manome tsirony. Mora rentable. Zay mihitsy. Ary ny asa. Ny anahy aloha zany raha mifanelanela raha entre zay tenen'ny tsoro zay, entre ny tena tsaramaso ka kabaro dia ity izy teo voanjobory. Za tsy dia mahita différence be amreo. Les textures zao tsy mitovy. Zay aloha tsy maintsy ekena satria ny kabaro zao ngeza be ny voanjobory somary mafimafy kely satria izy le boribory be iny dia fa raha le tsirony sy le effet zany ohatrany hoe samy feno protéine daholy, samy mahavoky tsara, samy mitovitovy lokony ohatrany tsy dia mahita différence loatra lesy. Za tsy haiko raha blasphème zany am'laza etikaly be za manokana aloha samy hafa rehefa tolotra anahy. Ary isan'ilay hitako ilay nisan'ilay championnat ilay nataonareo iny ilay resaka justement ilay concours-na sakafo gasy iny, hoe iza moa nandresy tamin'iny, tsy tadidiko. Ravitoto sy henan-kisoa tsy mahagaga. Ravitoto sy henan-kisoa no naresy. Normal soa ihany. Aleo izy nandresy fa milazy namboatra. Fa ny anahy raha iny indray no resahana, ravitoto sy hen'omby no tiako dia au coco. Ravitoto zany araka an'ilay tenenina efa teo aloha zany somary efa be menaka, zay izy vao milay. Dia raha vao maika asiana henan-kisoa lasa ohatrany hoe menaka sy taviny fotsiny no hohaninao dia ohatrany hoe fa raha hen'omby ilay taviny dia au coco somary ohatrany vao maika manisy tsirony anankiray dia ohatrany iny no hitako hoe tiako indrindra. Mety be zany. Fa sinon napiky kely farany fotsiny ilay fanontaniana teo any zany satria moa zany gasy, zay zany raha côté gasy. Après raha côté vazaha indray sakafo italiana aloha no tena anisany mandresy lahatra anahy indrindra, tena hoe manao koa ilay italiana, pizza mazava ho azy, patiny dia après indray raha côté américain franchement cheeseburger koa tonga dia tsika zany faly amin'ilay sakafo mampatavy ireny, ilay fast food ireny tonga dia tsy mitady lavitra. Mety zany mahafalifaly. Zay aloha sarotra aloha zany ekeko sarotra be le tsy tia hanitra sakafo ohatran'ireny satria mantsy le paty le resaka hoe mofo eny raha ohatra hoe blé complet dia mba azoazo, fa raha ohatra hoe mofo amin'ny cheeseburger eny vao maika le menaka asiana amin'ny resaka fandrahoanan'ireo dia tsy azontsika atao hoe sakafo mahasalama zany ireny, nefa ireny tena tiana. Ireny tena tiany le vatan'ny olombelona. Za mbola tsy nahita olombelona zay niteny hoe za tsy tia paty na hoe za tsy tia cheeseburger. Misy olona tsy tia be ohatra hoe tsy iny le tena préféreny indrindra, fa mba au moins izy miteny hoe tsara ka, fa nefa ireny tena tsy mahasalama indrindra. Zay zany le tena problème le maha olombelona, zay milay indrindra no tsy voatery mahasalama ny tena, tsy dia mahasalama. Ary tsy resaka sakafo fotsiny io fa zavatra maromaro any afaka ampidiritsika eo. Tena zay mihitsy. Fa nofinofy koa d'ailleurs indray andro any mba ho tonga any États-Unis any mba mijery ohatrany ahoana ary zany pizza any amin'ny New York malaza daza any New York slice pizza $2.
mbola tafiditra ao anatin'ny vinavina. Bien sûr tsy maintsy hanao vidéo koa rehefa tonga any fa mara izany e. De T-food indray zany ny anarana amin'izay fotoana zay. ireo nomena fotsiny mipazo mandritra ny un mois lasa T-food. T-food be eo eny e, mahafinaritra zay mihitsy ilay fanontaniana saika napetraka koa. Mino za fa mety efa tany à France alahy sa tany La Réunion na ohatr'izany. De zay zany ilay fanontaniana hoe raha le sakafo italienne ohatra zay hohaninao a Madagasikara na sakafo ataontsika hoe sakafo sinoa na karana na zay tianao par rapport amin'le sakafo sinoa na italienne na karana zay hitanao en France na La Réunion, ahoana izy alahy amin'izay fotoana zay hoe mba vitany gasy ve ao an-tanà na eraka Madagasikara manao andreny sa mbola misy azo ianarana? Raha italiana aloha no resaka satria iny zany hitako ohatran'ny mba tena ahafahako manome comparaison satria nisy indroa ny tany Italia sy efa nahita villa maromaro sy nanandrana sakafo maromaro ihany raha pizza aloha zany tena misy spécificité mihitsy aloha le any Italia zay mbola tsy tena hitako tanteraka taty na amin'izao fotoana izao tena misy ezaka be, misy enseigne anankiroa eto Marlese ny anankiray de Fegita ny anankiray tena manandrana manao pâte napolitaine donc le pâte le tena aérienne iny izy tena mifanakaiky be fa au niveau an'le saveur sisa no zavatra indro kely tsy ampy kely fotsiny de tena ohatran'ny hoe mitovy tanteraka any amin'ny rue de Naples sy ohatr'izay. Donc iny zany tena pizza aloha zany zao tena efa mifanakaiky be mihitsy tsika. Paty indray paty aloha mbola tsy haiko hoe nataon'zareo hoe qualité en pesto any mihitsy ve sa ninona mihitsy aloha fa misy différence le paty fa par contre misy paty zay aty ao anatina meulana parmesan zay alors tsy haiko raha tena hoe italien ve zay sa tsy italien fa en tout cas aloha zay le izy de tena adala be mihitsy de tenena hoe tsy mamenatra mihitsy nandroso anazy nany amin'ny restaurant n'aiza n'aiza eto an-tany fa tena milay be eto Madagasikara eto Antananarivo. De zay no mahafinaritra rehefa misy namako tonga aty zany matetika de mitondra anazy any de zay tsy nampozana mihitsy ianao hihinana pâte à la truffe ianao tonga aty Antananarivo de ohatr'izao tsirony de tena manaiky izy hoe tseritseretana. Donc oui mety tsy mitovy tanteraka fa tsy mamenatra nefa misy eto fa tena misy zavatra tena tsara. Lay be zany. Manan-talenta ny malagasy e. Zay ny tena marina e. Sady moa mazava ho azy ny sasana amin'ireo efa tany andafy efa nianana na hoe nianatra fotsiny tsy amiko manokana aloha zany tsy eny raha par rapport amin'ny Italia tsy isy mandresy angamba raha pizza raha tsy hoe New York teneny lahy fa raha ohatra ka hoe any amin'ny firenena hafa manao pizza ohatra hoe France de mety mitovitovy amin'ny pizza à Madagasikara koa e. Misy fanakaiky. Nareo zao tamin'ny taty de teza ny toerana nahafinaritra anareo indrindra raha toeram-pisakafoanana? Tsara be le fanontaniana. Aloha tonga de tena tsy haiko raha misy ao an-tsainy tiana fa misy zavatra anankiray vao tsy ela tamin'ny farany za tamin'ny Madagasikara 2019 de nisy toerana zany sûr za fa hainy lahy satria lahy moa zany expert an'le kaly any Ivato moa zany filazana eo tsy haiko raha Ivato na Mandroso na ino moa le tena tanàna kely misy anazy fa anasa aloha indray le anarany Savana Café zay le anaran'le toerana fantatro efa nandramana tranonay ohatray nareo koa zany tsika pon'ny Ivato indray ve tsy akobana io sao de maman'lahy zany le mpahandro amin'ny Savana Café tsy izy aloha tena tsara e sady tsy lafo ataoko hoe tsy lafo fa bon arakaraka ny olona zany mety hoe lafo fa raha hoe oharina amin'ny any France ohatra misy zavatra 4 euros 5 euros ohatra nefa ny azonao amin'izay fotoana zay justement zany cheeseburger ohatr'izao frity na ohatra hoe steak de zany steak zany anefa ny tena hoe steak tena izy tena tsy le steak 5 reny zany mba ohatran'ny hoe hena marina hoe ty sa plastique ty fa tena steak milay iny tena tiako fa ny akoatr'izay zay tena tiany zay hôtely matetika zako foanako zany ta Madagasikara hôtely mahafinaritra raha hina sakafo gasy tsisy ohatrany any amin'ny hôtely zay aloha zay no tena hoe tsy mandeha hôtely tsy mora misakafo tsara
milay be. Ie, ny anahy koa aloha zany ny anahy tena tiako ilay ohatran'ny tsy haiko tsisy toerana manokana hoe anankiray fa le mofo gasy, mokary, mofo baolina, sambôsa Very reny zao zany tsisy tena ihany ohatrany aloha hoe tsisy e. Ka ny vadiko zao mba izy manamboatra indraindray mahafinaritra be fa le tena mahafinaritra an'ilay any zany ianao mandehandeha mitetitety ville any dia afaka mitsofoka kely maka sambôsa 3, afaka maka mokary, mofo sakay. Misy foana ilay izy izany tena mahafinaritra anahy an'ilay any, ilay izy ohatran'ny hoe n'aiza n'aiza alehanao any dia misy an'ireny dia sady ilay izy be menaka mazava ho azy araka ny resahantsika teo ihany fa tsara kosa e. Marina ka. D'ailleurs iny zavatra rehetra mampatavy zany disponible daholo. Rehefa sy lesa Iny aspect street food iny mihitsy zao tena tiako indrindra aty Madagasikara koa iny hoe tena hoe any an-dalana eny feno kalikaly tsotsotra moramora azo hohanina sy mofo gasy, mokary araka ny tenena teo koa fa justement koa resaka le grillade le amin'ny alina harivariva any amin'ny sisiny ireny, akoho, pakopako, hena, reny koa mahafinaritra ery miaraka amin'ny akama dia manalazilazy eo tonga dia norma tsara. Mitovitovy amin'ny any amin'ny firenena any Azia zany e. Any Azia zany ny hitako hoe ny tena roi an'ilay resaka hoe street food. Be dia be ny karazana street food fa Madagasikara zany tena hitako hoe manarakaraka an'ireny ihany. Betsaka araka ny tenen'ny lahy tsy voatery zavatra gasy hoe mofo gasy fotsiny fa misy justement zany le karazana sakafo aziatika ohatra hoe le pao reny, le pakopako tsy haiko hoe avy aiza hoe indien avy aiza tsy haiko fa iny koa tsara be. Izay zao tsy haiko loatra hoe nanana aloha c'est sûr fa inspiration fa après pakopako raha tsy miteniteny foana ohatran'ny local ihany satria raha tsy miteniteny aleo tsy miteny be dia be sao dia misy manompo eo tsika fa raha ny fahafantarako azy local ny pakopako un peu dia Sady la hoa le expert e. Raha vao mitena la hoe malagasy tonga dia mino daholo le olona hoe izay le izy. Raha tsy izany dia aiza koa dia anaram-pinakaviana lava hoe tikaly dia hoe miteniteny foana e. Tandremo zany. Tezitra be amiko indray mamalany. Aiza koa dia hoe anaram-pinakaviana atao hoe tikaly. Sisa zany ao. Misy fotoana izy mitaraina marina mihitsy zany hoe fa inona daholo ity hohaninao ry zanako nohanina daholo ve reo satria mijery an'ilay poste izy amin'ilay page dia tonga amin'izay izy na miteny izy hoe ireo nohaninao dia tsy mahatondra an'ody sandrana koa matetika fa manao story dia valiny ny storyako fa izy lahy zany fa manino za tsy nentina ty tato voaka indray. Lazavadiny lahy daholo le olona zany hoe aiza lahy amin'ny firy ny mody. Ouais. Tondrakaly ve? Iny zany ary izay marina fanontaniana e. Manambady ve lahy? Sy mananjanaka ve lahy? Zany 3 taona zany a Madagasikara efa mananjanaka 5 zany e. Mbola tsy manana aloha tsy manambady tsy mananjanaka koa raha ny fahafantarako azy raha misy zanako miafina any dia asio commentaire kely ao ambany. Hodray. Hodray lesy. Ary tsy be dia be ve ilay sipa mahita ny pejy lahy justement zany hoe tikaly dia mikaly milay isan'andro dia tonga mikoty an'lahy hoe ohatra mahafinaritra be ilay zavatra atao an'lahy. Sady izy mba mitady fika mba hanana kaly milay koa e. Izay moa zany dia tsy haiko loatra hoe mikoty ve izy sa te hikaly fotsiny fa tenao teny antsika hoe misy ihany tsy haiko raha be dia be koa misy ihany fa tsika moa zany professionnel foana amin'ny communication rehetrarehetra dia valiana moramora fotsiny izy hoe bonjour cordialement ohatrohatr'izay fa tsy cordialement. Le fanontaniana saika napetraka manaraka zany moa ve mba misy kaly tsy zakan'ny tikaly? Ny zaka tsy misy fa ny tsy tia no misy maromaro fa raha tsy zakany aloha hatramin'izao zakany daholo ny rehetrarehetra na fruit de mer na kiwi na tsy haiko inona ny maha allergique an'ny olo ireny fa zakany daholo.
Pireny tsy dia tiany loatra fa hohaniny ihany izy legioma zany tsy tena hoe fanina legioma be indrindrandrindra fa legioma andrahoina raha crudité ie fa raha ohatra hoe karaoty andrahoina zao dia efa kivikivy izy raha hoe tonga any an-tokantranonareo dia izay ny laoka eo fa bon hohanina moramora eo amin'ny alemem-panahy dia izy tia voatavo tonga dia teneniko misy olona tsy tia voatavo nefa voatavo ry zareo milay voatavo sy henan-kisoa voatavo atao mofo voatavo tsara ny voatavo voatavo zany hoe finantsika any Etazonia ve ry tiana sa satria voatavo zany mety nandramako tany Madagasikara fa ohatra mbola tsy nohaniko tany amintsika misy mihinana ka ilay izy matetika ataon'olona ao amin'ny lasopy fihinanana anazy ohatra natao amina chili ohatra après ny Halloween le be voatavo reny iny zany dia atao lasopy pumpkin afaka atao cookie koa reny afaka atao marina zany cookie ok ouais ay dia ino koa izy ity ahoana le paille amin'ny teny frantsay teo tarta ohatra ny hoe tarta ny voatavo zany iny koa misy marina zany izy koa fanontaniana ho anareo ty anontaniko anareo satria nareo efa taty Madagasikara dia manantena fa hoe ny valiny nareo ve efa nihinana zavoka natao desera ohatray ie ohatray za aloha efa nihinana desera le izy le zavoka alaina amin'ny sotro fotsiny dia atao anaty siramamy hohanina na le izy atao jus ie efa nohaniko iny moa le zavoka lisana avocado ouais ok avocat zany atao hoe zavoka marina zany way dia ela be za tsy nenao an'izany fa avocat foana ny atao tsaiko ok ihinantsika ka avocat zany surtout izy amin'ny guacamole amin'ny resaka sakafo mexikana zany be dia be dia matetika fahita foana io fa sura fa raha manontany nareo ny olona manodidina anareo le ohatra mipetraka any be dia be mbola tsy nihinana an'izay mihitsy satria gaga be foana ny Europeana vao tenena an'izay hoe zavoka ange afaka hohanina amin'ny siramamy dia ohatran'ny hoe izay no adala za aloha tena gaga tamin'ny voalohany ohatran'ny tsy aty le izy ohatran'ny atao masirasira zany le zavoka le fihinanana an'ilay zavoka nefa le izy koa tsara atao mamy fa juste amin'ny voalohany zany tsy zatra fa ny mahagaga anahy ny any Madagasikara ny zavoka tena ngeza be raha hoe par rapport any aty États-Unis tsy haiko raha aty États-Unis tsy haiko raha misy na avy any Meksika fa aty kely zavatra politika kely nefa ny any Madagasikara ohatra ny lohanao mihitsy le izy fa zay raha ohatra nareo manao fety kely Thanksgiving kely dia mody asia zavoka mamy eo ho an'ny invité hoe tsy ampozinareo ty zavatra ty ry zareo tsy ilany indray tsy lanin'ny olona tonga dia ao foana ilay baolina hoenta lamody fotsiny eo sur ok farahantsika angambana amin'ny fanontaniana faraparany misy fanontaniana faraparany zany apetraka amin'ny vahiny rehetra izay vahiny amin'ny podcast anay mitsama vaza amin'ny teny gasy fa eny voalohany zany efa nanontaniana ihany fa averiko ihany le izy misy fanontaniana telo moa zany ty le voalohany ary ty mihinam-bary ve ianao iny moa zany efa somary valila hoe ty sakafo gasy be fa le partie faharoa an'le question zany ina ny laoka tena tianao indrindra averiko ihany ary averiko tsaramaso mandrakizay tsaramaso tsy voanjobory tsy kabaro tsaramaso oday ny antsika ny laoka mampiady an'le olona mihitsy ala zany tonga dia spécifique mihitsy zany le hoe tsy kabaro tsy voanjobory fa tsaramaso dia atao ahoana atao tsaramaso lena dia miaraka amin'inona sa tonga dia tsaramaso lena ilay misy saosisosy iny izy dia miaraka amina sosisy aloha izy tiako be fa franchement miaraka amin'ny henomby izy ny tena tiako tsaramaso henomby fotsiny tsotsotra kely ohatray tsy mila zavatra sarotra be vary tsaramaso henomby pof tonga dia faly be izay tany ampiasana any taloha manko ohatra rehefa anniversaire dia ny tompo anniversaire misafidy ny laoka
dia ny zasy izay mpandraika maray izay tonga dia efa fantany hoe tsaramaso foana no angatahana io dia tsaramaso ny loka azona io. Dia hoana nefa le rivotra ao amin'ny kibo amin'izay fotoana izay sa miafy vao tonga hatrany vao afaka vela daholo iny. Fiainana daholo izany. Tsy maintsy Eny. misy ny personne n'est parfait. Mary zany mangetitra daholo tsika na le vehivavy manja be reny aza. Izay dia marina koa. Aleva zatina le question manaraka e. Ny fanontaniana faharoa amin'ny farany zany dia hoe tia hira gasy ve ianao, dia raha tia hira gasy, inona no hira gasy tena tianao? Ok, tia hira gasy surtout moa zany anankiray le hira mpihira taloha malaza ireny Maleo, Eric Manana, Ricky dia raha amin'izao fotoana izao raha ohatra le plus récent indray dia plutôt le tsy dia be mpalala ireny tsy haiko raha fantatrareo ohatra John Obmar izay tsy mila intsony indrisy amin'izao fotoana izao Andry Haina, Fia koa mahafinaritra anahy koa Fia Rieko sy Fia moa zany izao ny anarany dia Moni ireny misy tanora amin'izao tena manan-talenta be, tena mahafinaritra ny vokatra ataony. Dia Validera tiana fa mitovitovy amin'ny anazy daholo ireny. Tena miaiga, tena mitovitovy aminahy daholo za koa raha nalahelo be tamin'ilay John Obmar zany ny teny hoe tsy mira intsony fa raha hira taloha ireny zany mba verimberina matetika. Lucas Ravison koa d'ailleurs eny raha ohatra tian'ireny fa mahafinaritra. Dia voahaingana koa manomboka tia ny hira rehetrarehetra avy any amin'ny Lakôte ireny Lion Hill sy le mihetsiketsika kokoa ireny voahaingankaingana izay hoe mahafinaritra koa izy izany. Donc Shine Denies ireny moa zany efa lasa lavitra fa tsara be koa ny atao. Mety zany mahafinaritra ilay malahelo kely zany moa zany fa Samuel tsy tafiditra ao anatin'ilay tenen'lahy fa bon. Avela kely koa lahy e. Zafady. Toka fahavaliko taloha. Ninona hira mivoaka vavan'ny Samuel tonga dia ao tsara. Tsisy hira navoakany na anankiray fotsiny ary zay ataoko hoe tsy dia milahiny. Misy fotoana tsy tiako be fa tsy maintsy tiako foana iny. Samuel tonga dia Ay kosa. Tsara fatara Samuel. Fanontaniana farana amin'izay ary. Sady farantsika le podcast inona ity fanontaniana ity zany mba somary eny tsy hoe matotra be fa mampieritreritra ihany ilay izy inona ny zavatra anankiray ozy alahy azon'ny firenena hafa hitsoahana amin'ny na tsy voatery hoe fomba malagasy fa ohatrany hoe zavatra ataon'ny olona malagasy matetika na firenena malagasy zany hoe zavatra anankiray izay ataon'ny olona Madagasikara azon'ny firenena hafa hitsoahana. Tsy haiko raha azonao tsara ilay fanontaniana. Ity moa zany remarque ataoko foana rehefa une fois avy aty sy miverina aty dans le sens hoe ny gasy zany en général tsy dia tena hoe makalagy loatra. Dans la rue je veux dire exemple tsotra kely ohatra rehefa mandeha métro na any Frantsa vao mifampikasika kely na vao misina kely tonga dia miala tsiny bliblablo ohatran'ny hoe loza be ilay izy nefa aty franchement tsy mandeha ny fiainana dia samy indraindray mifampikasikasika eo anaty bus indraindray mivodinao mety mikasika takolakola fa tsy olana izany fa azafady dia mitohy ny fiainana. Le vody amin'ny takolaka aloha kalma fotsiny kalma dia zany aza manararaotra be fa zay matetika hitako tsika hoe mandray ny fiainana mitsikitsiky ny gasy dia voilà tsy dia mankaky dia zay zany hitako hoe aspect anankiray mahafinaritra afaka hoentina n'aiza n'aiza mahasoa n'aiza n'aiza izay zavatra voilà. Marina zany tsy maka L zany tsy maka L maka L ozy izy sûr tsy haiko raha mbola misy tenenina tiana alohan'ny amaranantsika le tena podcast. Fa dia saorana indray mandeha zany Tiakaly ny vahiny tao amin'ny podcast anay. Izay aloha dia faly be miresaka aminao sady mahatsiaro ny kaly any Madagasikara. Izay fotsiny izay ny tena mampalahelo anay aty tany lavitra be aty mba lavitra be an'ilay kaly any Mada dia misaotra anao zany nanazava sy nanampita an'ilay izy indray.
tsy esorana fonina anao échange un mois koa raha mazoto tiana dia ohatran'ny hoe mifanakalo toerana kely tsika dia ndao e. Tery e. Sura mihitsy zalahy, sura mihitsy saotra betsaka ny tsiory raha ohatra ka mitady an-tsoro nareo manatona ny tena resaka hoe toeram-panjakana akaiky indrindra aminao dia anontania hoe misy an'izany tsiory Tikaly ve zany ao amin'ny Antananarivo iny anaram-pianakaviana Tiakaly dia any no mahita anazy. Saotra betsaka koa izay manaraka ilay podcast izay zany ilay podcast ataonay manomboka hatreto aloha zany indroa isam-bolana fa enganie zany ho tohizina matetika kokoa amanaraka amin'ny Facebook sy YouTube sy le resaka raha ohatra ka feo fotsiny le resaka plateforme podcast rehetra afaka arahana ihany koa. Zay, milaynareo e.